mandeha eraky ny faritra dia bijou zany azoko zany. Chéri, bijou an'le nenibe sy renim-pianakaviana io a. Ny fitiavanareo afantatro ihany koa fa tsapanareo ny fitiavako ny tanindrazana. Ko noho ny fangatahan'ireo mpitondra fivavahana, noho ny fangatahan'ireo ray aman-dreny, noho ny fangatahan'ireo olom-boafidy, fikambanana, mpiray-tanindrazana, malagasy maro anisa manerana ny nosy, amin'ny maha-malagasy ahy sy ho fanohizana ny asa izay efa natomboka ary ho famitana ny ezaka rehetra izay efa natao. Ry vahoaka malagasy vaky volo manerana ny nosy, ry namako rehetra, ianareo mpitondra fivavahana, ianareo ray aman-dreny, ianareo olom-boafidy, ianareo fikambanana, ianareo mpiray-tanindrazana, ry malagasy maro anisa, vonina ny tenako, an'olo tena indray ho an-tanindrazako, ary ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny repoblika ary ho filohan'ny Madagasikara rehetra. Miarahaba antsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masaka azotsika rosandroany dia mahakasika ny filatsarako fidiana ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy iza moa izany fa filoham-pirenena Andratsoenina. Mampametra-panontaniana ny firotsahan'ny filoham-pirenena ankehitriny satria ohatrany tsisy lalàna tokoa eto amin'ity firenena ity. Navela ny latsaka ho filoham-pirenena izy nefa hatreto tsy nisy tohy. Nefa tokony hisy tohiny ny zavatra fitorenana nataon'ny fanetro-soerinaivo ary tokony hisy tohiny na hisy fanazavana tokoa ataon'ireo mpitsara na ataon'ireo tompon'andraikitra mahakasika ny zavatra zany. Nefa hatreto ohatrany nangingina dia nanao fangingina tsokosoko ihany koa zareo nanatitra dossier. Zany hoe karazana tsokosoko satria olona anankiray ihany no mitondra dossier any filoham-pirenena. Nefa raha tokony ho izy anao kandida na anao ilatsaka filoham-pirenena, tokony mba ho tonga ianao hiatoka tena satria ianao tokoa ve no tena miatoka. Raha tokony ho izy tokony ho présent eo izay olona latsaka. Karazana besinema mihitsy ity rehefa natao ny fanehoan-kevitra na tamin'androany moa zareo reo nivory tao Mahamasina, tao amin'ny kianjabe ny fanaovana baskety tao kianjan'ny Barea, kianja Mahamasina tao. Dia araka ny fanambarana tao dia taridresana aloha ohatrany hoe fandokadokafana ekena nahazo satria médaille volamena atsika malagasy na atleta atsika malagasy fa to miverimberina foana ny fandokafana ny zavatra tao. Tsy ireo atleta malagasy ihany aza ny fandokadokafana tao fa ny zavatra rehetrarehetra dia ny dokadokafana daholo na ireo asa vita. Ohatra amin'izany resaka lakilasy izay lakilasy ny mpianatra ary eo ihany koa resaka lalana, eo ihany koa resaka hôpitaly. Ny lalana nefa mbola misy tsy vita ary mbola misy point d'interrogation fa misy ihany koa ny vita fa tena fandokafana zavatra, fandokafana satria hatramin'ny ataontsika hoe ny médaille d'or aza 13 aby ho nisy ekena ny malagasy fa nahazo médaille d'or. Fa mandritra ny valan-dresaka nataony tao dia fandokafana 100%, fandokafana ny zavatra rehetrarehetra no tao. Ekena aloha fa nisy zavatra vita ohatr'izany fa adinona amin'izay
satria izy mahay lavage cerveau, hainy manodikodina ny lohany gasy, hainy izy fa expert am'izany, hainy hoe dokafany alohany zavatra ataony, mandokandoka ary tsisy maharatsy ny mandoka, mizesta mako fomba fitena anaty hoe mizesta hoe fa nahavitany ty nahavitany ary, asany zany tompoko, asany zany atao hoe asany mpitondra fa hanotanitsika eto, asany nanao an'izany hanotanitsika eto. 5% ny vina izay nampanantenany any Madagasikara manontolo no vita 5%, satria zavatra ny tainisainy teo dia mahakasika ny hoe hôpitaly manara-penitra, eo ny sekoly manara-penitra, SSBD mako zay hôpitaly, de lalana vitsivitsy, lalana Voimary Asiantala Ambilobe safady, de lalana ihany koa any Ambatondrazaka, de lalana ihany koa Toliaramanja Renef Toliara any, dia ohatra an'izany ny fadokadokafana, nefa mbola tsy vita koa ny autoroute izay natao ny iny ty Tsangabato fa hoe atao hatram'izao tsy hay hoe aiza ho aiza izy am'izao. Atsika eto de miteny zavatra marina hoe anotanitsika hoe malagasy hoe aiza ho aiza vina fanantenana vely rano nataon'ny filoham-pirenena any Rajoelina raha ohatra ka hoe mbola mazoto ny malagasy hifidy anazy. 5% ny efa vita mandritra ny fitondrany teo zay, satria izy nanao promesse teo hoe tsisy district hadino. Raha nihenitsika teo dia navadika indray le lavage cerveau any malagasy hoe tsy hisy commune hadino. Tanao zay amin'ny 5 ans manaraka ry indray za mety anao zao izy hoe tsy hisy fokotany hadino. Asa vita hono ny fampitrarana, atsika vahoaka no mandrefy ny zavatra vitany filoham-pirenena ankehitriny, satria forcena hilatsaka manko izy de hilatsaka, ary manahy tsika fa sao de firotsahany ity ny hiteraka loza, hiteraka fikorotanana, hiteraka korontana mavaivay na korontana koavambe eto amin'ny firenenetsika, satria samy tsy anaiky ny andany sy ny ankinana. Ohatra ataontsika am'izany, tsy anaiky ireo ataontsika hoe candidat 20 mahery reo, raha ohatra ka hoe holany ohatra hoe holany premier tour any Rajoelina, anaiky an'izany ve ry Marc Ravalomanana, hanaiky an'izany ve ry Stena Andrena Solonaika, hanaiky an'izany ve ry ina ty Jean Brunel, hanaiky an'izany ve sasasan'ireo. Ataontsika hoe tsy ireo ihany azany tsy anaiky, fa izay mpanaradiana azy koa de tsy anaiky an'io fitondrana io, tsy anaiky an'io satria maro ny fampanantenana sy zavatra zay nampanantenana adia tsy vita, ary tsy vita mbola manao promesse velirano ndray izy hoe isaky ny commune ndray, nefa ny excuse ny tamin'ny valan-dresaka anazy teo de hoe coronavirus izy nahatonga atsika misy fahatarana fomba piasa hoe roa taona tsy niasa, roa taona confinement sy ny sisa. Zay no mahatonga atsika mametra-panontaniana androany hoe tena rary siritsiny ve ny firotsahan'ny filoham-pirenena any Rajoelina zay amperinasa amin'ny fotoana zao, ary izy tokony nametra-pialana amin'ity volana ity ihany koa, satria efa nametraka dossier izy koa tao amin'ny ACC, ary nampanavaniny manko le izy, satria ny solotena anankiray fotsiny no nandeha tany amin'ny ACC, solotena fa tsy izy vatany no nandeha tany, nefa tsy hay hoe ataontsika hoe mety azy zany, mety raha ataontsika hoe ny solotena azy nandeha tsy tonga izy, fa ny zavatra nitenenina amin'ny ankapobeny ao de ohatrany hoe tsy haharesana azy hony ireo candidat rehetrarehetra reo, satria izy de nanambony tena, ary rariny sihitsiny izy raha manambony tena, satria mety manana ireo député, manana ireo sénateur,
manana ireo mera satria misy conférence tamin'ny TGV mo tamin'ny le 5-6 septembre teo tonga edôly misy olo tena ny faritra rehetrarehetra manerany Madagasikara izay nataotao amin'ny sisy vato tonga edôly satria hamafisy ny hampatandraka sy hanao zay halany filoham-pirenena perinasa etriny Andradjoela satria mbola maminy le toerana hitanantsika amin'izany tsika mila tonga saina vahoaka na dia eo aza ireo député ireo na dia eo aza ireo maire reo na dia eo sénateur reo tsy ireo mihitsy no mameno ny vola ao am-posonareo satria zareo reo dia manana hazo tombotsoa nahazo vola avy any amin'ny filoham-pirenena na Andradjoela na fitondram-panjakana nahazo ary nomeny anareo ve manaiky hoe omena foana filoham-pirenena amin'ny kandida amin'izao fotoana zao ty hanao zay fitsanjaram-pahefana toy ny siteny Andriana Solaiko eo ihany koa fitsanjaram-pahefana ataon'izay Jean Brunel na ireo taloha Marc Ravalomanana satria atsika ve zatra mena moto mena tôbily mena vola atsika manana harena amin'ny communetsika atsika manana harena ao amin'ny district misy antsika atsika ihany tokony mitrandraka anio vola miditra any amintsika fa tsy vola miditra alefa menany filoham-pirenena Andradjoela zay ny mahatonga atsika amin'izao fotoana zao firenentsika miamahanitra satria efa zatra omeko nareo hoy ny filoha ny député omeny anareo député reo sénateur maire reo azo ekena zany ary marina zany satria nareo mahazo tombotsoa avy aminy fa moa ve vahoaka tarihinareo ve mahazo zavatra azonareo amin'ny filoha koa fanontaniana petraka ty moa ve zareo reo mahazo toy ny moto toy ny tôbily vola azonareo mety par mois mahazo anio koa ve vahoaka izay mifidy anareo ary izay mifidy filoham-pirenena izay tohananareo nefa nareo mahazo vola sy zavatra rehetra avy any amin'ny filoha fa ny vahoaka miamahanitra mijaly isanandro vaky zao jereonareo vidim-pianana jereonareo ny fahasalamana jereonareo ny jirama jereonareo ny fiainam-pirenena ankapobeny sandam-bola rehetrarehetra fa midangana jaly ny vahoaka ka moaiza mifidy ny vahoaka malagasy aparitao ty vidéo ty aparitao ty vaovao malagasy ho antsika ty mba mahaiza mifidy satria atsika 5 taona indray hiaritra eo ny problemany ny zao nele izy ataotsika hoe mirehareha amboarany terrain eo anao amboarany ataotsika hoe toerana fampianarana lycée eo anao na CG-na na inona ty EPP ao zay ho izy na vita zaza ho izy zay iny amizay zareo mera iny amizay zareo district iny amizay zareo lehibe ny faritra rehetra zao fa nahavita aloha filoha satria nanao hôpitaly zay manko mbearehanao nahavita filoha satria nahavita inona ty trano lakilasy na ataotsika hoe nahavita satria na hitananao pavé tsy haiko 2 kilomètre 100 kilomètre de vita zany ekena namboatra izy ohatry zany misaotra anazy am'izany fa moa ve ataotsika hoe moa ve zavatra valera ohatrany zany ifidianana olona mandritra ny 5 taona ataotsika mipetraka eo zany le trano mipetraka eo zany le goudron ataotsika hoe 2 kilomètre fa ny fiainanao andavanandro ve miova sa tsy miova aloha misy asa anao nahazo masomboly anao nahazo fanampiana ve anao par mois satria na indra ohatra ka hoe tena manampy zareo amery zareo koa vola par mois ny vahoaka mifidy an zareo satria zareo mahazo vola par mois tompoko na io mera fiditsika io na io député fiditsika io mahazo vola par mois ovaina koa le izy aleo mahazo vola par mois zareo mataotsika hoe mahazo 5 millions 10 millions par mois na vahoaka mahazo ohatriny par mois tompoko na rary folo par mois tsy azonareo amboarany trano anankiray amboarany
tranom-pianarana ho an'ny zaza malagasy ho an'ny zanakitsika zay manko adidy sy andraikitry ny zareo fa moa ve nareo mahazo zavatra zareo par mois tsy atompoko zany création d'emploi zany hoe asa mahazo ve sa tsy mahazo tsy mahazo tsika fa tsika mifidy fa iny zavatra avitsika mety t-shirt mety vola indray mandeha isaky ny propagandy dinio ty vola mety indray mandeha na vola anatin'ny tsy ampy raha faholany niary zareo mandeha avao raha ninio mandeha avao par mois zay mila mahatonga saina atsika vaoko malagasy rehetrarehetra mahaiza mifidy tompoko zay ny masaka zareo fa misaotra atsika miheno hatramin'ny